Momba izay fampianarana ambony izay ihany omaly alatsinainy no nanomboka ny fampianarana ao amin'ny université any Barikadimy ao Toamasina. Na dia eo aza izany dia mitohatra ny fanamboarana ao amin'ity université ity ka nidina nijery fotsiny zava-misy ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Zay ny makasika ny tontolon'ny fampianarana iny fa hivadika kosa eo amin'ny sosialy ny mbahoaka indrindra makasika ireo traboina eto Andrenivohitra. Mitohy ny fandraisana ireo traboina eny Andohatampenaka hatramin'ny androany na tratra 2 arivo ireo fianakaviana traboina ka manana trano dipodrano tanteraka no efa voafindra eny an-toerana. Ravaka Randriamanala sy Mamira Samuela no mitondra ny fanadidina. Tamin'ny ray ora tolakandro teo na tratra 2 arivo ireo fianakaviana efa nafindra ety amin'ny toerana Vonjimaika izay natokany ny fitondram-panjakana andraisan'ireo trabony. Avy amin'ny fokontany eny eto tanàna Renivohitra izy ireo. Misy moa ny fandamina napetraka melohany amin'izany reto trabony reto ka ny fokontany no apendraketina an'izany. Tsy mitsahatra manentana fa ny fanfahany izy ity dia misokatra ho an'ny trabona rehetra tsy misy ankanavaka fa mba ho fandaminana kosa nefa dia tokony hoe ny trabona avy any amin'ny fokontany zany dia ny fokontany no manangana ny lisitra ary manomana carnet famantarana isaky ny fianakaviana dia manambara izany makany amin'ny arrondissement dia misy ny plan de déplacement izay karakaraina dia zay vao tokony ho tonga aty an-toerana ny trabona. Ny anton'izay mantsy dia mba hoe efa vonona tanteraka ve ny toerana fana mandray anazy zay vao tokony halany amin'ny toerana ireo trabona. Miara-mentana avokoa ireo mpisehatra rehetra voakasika eo amin'ny fametrahana ireo fotodrafitrasa Vonjimaika ampiasain'ireo trabona. Ireo zavatra fototra tsy maintsy napetraka tetỳ toerana moa zany dia eo aloha zany le hoe abri temporaire, tente. Ireny zany voalohany indrindra. Dia ankoatran'izay zany eo ny resaka rano fisotro madio eo ihany koa ny toeram-pidiovana, ny toerana fivoahana, ny toerana fahany manary fako dia eo ihany koa ny fizarana zany ao anatin'ny fandaminana ihany koa zany ny fizarana ireo zavatra ilainy mba hafahan'ny miaina toy ny sakafo sy ny kojakoja samihafa izay ilain'jareo fa amin'izao voalohany zao aloha zany sakafo no tena hita fa maika fa hita miandalana ihany zany hoe hitantsika hoe mila botifoty ve zareo mila inona koa ny zavatra mety hoe ilainy dia ny fanafody misy toeram-pitsaboana ihany koa eto amin'ity toeran'ity zany rehefa azo toerana avokoa moa ireo trabona rehetra dia hisokatra ihany koa ny toeram-pampianarana eny toerana ahafahan'ireo ankizy manao fianaran'izy ireo mandra-piverenan'izy ireo any amin'ny toerana ny aviny. Fianakaviana manodidina ny 5,000 ahitana olona hatrany amin'ny 5,000 sy 4 alina isa no vinavinaina ho zakany ity toerana natokana andraisana Vonjimaika ny trabony eto Andohatampenaka ity.